Andeha hijery manokana mikasika ny bileta tokana kosa isika tato anatin'ny herinandro maromaro moa izay dia betsaka ireo feo niely momba ny hosoka amin'ny bileta tokana izay hitarika tsy fahazoana antoka amin'ny valim-pifidianana. Naramatoa Beatrice Talafy lohan'ny senita, Naramatoa Fatima Samora solitena mahatry ny firenena mikambana dia samy nanome tokony mahazo antoka ny bileta tokana izay ho ampiasaina amin'ny datiny 20 Oktobra 2024 amin'ny fifidianana fiodiana voaloha amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ramatoa Fatima Samora dia nanamafy androany fa ireo bileta sy fitapitrisa dia manara-penitra ny fanontana azy, mitovy refy, lanja ary misy numéro ny bileta tsirairay. Ankoatra io dia misy ny marika manokana na hologramma izay napetraka amin'ny bileta tsirairay ary ny filohan'ny senita irery ihany no mitahiry ny fitomboka. Ny PASEM no niantoka ny fanontana ny bileta tokana izay miisa sy fitapitrisa. Momba ny famatsim-bolaka be ny amin'ny fifidianana kosa dia nilaza ny solitena maharitry ny firenena mikambana fa ny $70 faingo 570 no heverina olanina amin'ny fifidianana rehetra izay ho toto-saina dia ny fiodinana roa amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna. Ka ny $430 izany hoe ny $450 fandaniana no nampanantenain'ny fanjakana malagasy fa entohany. Ny 520 tapitrisa faingo 500 izany hoe ny 470 fandaniana no entohany ny vondrona iraisam-pirenena. Ka anisan'ny efa namatsy vola anatin'izany ny vondrona Europeana, ny Pnud, fitondrana japonais ary ny Norvège. Nampanantena 10 tapitrisa kosa ny vondrony SADC. Très rapidement, 17 millions de la part de l'Union européenne, European Union, 4 millions de la part du Pnud, 4 million for UNDP, 1 million de la part du Japon, 1 million from Japan, un peu moins 2 millions de la part de la Commission de l'océan Indien, un peu moins 986 213 de la part. Around or less 1 million from the Indian Ocean Commission, 209 000 de la Suisse, 209,000 from Asia, from Switzerland, Suisse, from Switzerland also, et 1 million de la part de la Norvège. and 1 million from Norway. Aujourd'hui, nous attendons une contribution de 10 millions de la part de la SADC. Currently, we are waiting a 10 million contribution from SADC Et $100 000 de la part de la Corée du Sud. and 100,000 from South Korea. Maro ireo ezaka fanomanana fifidianana efa nampiasana amin'ny vola hoy Ramatoa Fatima Samora, anisan'izany ny fandrafetana ny bileta tokana, fanofanana ny agents électoraux ary ny fifidianana ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana.